Iavana malalo amin'ny tompo tonga amin'ny andro zoma fa 20 oktobra 2020 isika anapa-kompotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Misaotra anao zay raha eo nohon' izao akatoky ny fiafaran'ny farany herinandro zao. Koa misaotra anao indrindra zay fa ianao mitantana ny fiainanay, mampaharitra ainanay ary mampahery anay amin'ny fanarananao. Dia mba omeny teninao indray izay dia nifinaina voalahatra an'io mba hitomonay amin'ny finoana sy nahavoazanay mandrakariva amin'ny fanoloran-tenanay eo anatrianao. Oka aminay rehetra fafenao ny fanalo masina i Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny tantara faharoa toko fa 730 andiny fasimy amby-roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo no anjara mofinaina ho antsika amin'ity androany ity. Tantara faharoa toko fa 730 andiny fahatelo amby-roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, any mpanjaka naniraka olona ka nampivorin'ny olon'ny Joda sy Jerosalema rehetra. Dia niakatra tao an-trano Jehova ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tamin'ny Jerosalema mba misorona sy ny Levita any vahoaka rehetra na lehibe na kely, toy ny vakiana teo anatreny teny rehetra teo amin'ny bokin'ny fanekena izay hita tao amin'ny trano Jehova. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andrina teny ny fanekena teo anatreny Jehova anaraka azy sy tandrana ny lalany sy ny teny vavolombelony ary ny didiny mba amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra akatoy ny teny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Sady nafikiriny tsara koa ny olona rehetra tamin'ny Jerosalema sy ny Benjamina ary mponina tamin'ny Jerosalema dia nanao araka ny faneken'Andriamanitra dia Andriamanitra ny razana. Ary Josia nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay an'ny zanak'Israely, sandrana nandidy azy izay rehetra teo amin'ny Israely hanoko an'i Jehova Andriamanina tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josia, dia tsy maniala tamin'ny fanaranan'i Jehova Andriamanitra ny razany ny olona. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny fihetsiky ny mpanjaka Josia. Rehefa manaraka akaiky nyity lahatsoratra masiny ity tsika dia naniraka olona izy nampivorin'ny olon'ny Joda sy ny Jerosalema. Rehefa novoriana ireo olon'ny Joda sy Jerosalema ireo dia niakatra teo anatreny tao an-trano Jehovanay izy mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tamin'ny Jerosalema mba misorona sy ny Levita ary ny vahoaka rehetra na lehibe na kely, dia novakiana teo anatreny teny rehetra teo amin'ny bokin'ny fanekena sy hita tao an-trano Jehova. Hafa dia hafa mihitsy ny fihetsin'ity mpanjaka ity. Novoriny loha ny olobe na l'olona vita zay dia namoriny olona rehetra izy na ny kely na ny lehibe. Ary nanao fanekena teo anatreny Jehova ny mpanjaka fanaraka an Jehova, tandrana ny lalàny, teny vavolombelona ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahy rehetra akatoy ny teny fanekena izay voasoratra tamin'izany boky izany. Nga zany ihany nataon'izay ahatonga ny olona hifikitra tsara koa amin'i Jehova. Vokany tamin'ny andron'ny mpanjaka Josia dia nanaraka amin'i Jehova Andriamanitra ny razany ny mponina rehetra tamin'i Jerosalema sy teo amin'ny fireneny Joda. Iavana malala, zava-dehibe ny fihetsika ataon'ny lohany olona fa manaraka azy ange fa lohany mitoetra tsara amin'ny tompo tahaka izany koa olona izay tarika ny sokajiny olona isan-karazany manaraka avokoa na ny kely na ny lehibe. Miankina amiko izay
loam-pianakaviana miankinamiko izay mpitondra fivavahana, miankinamiko izay mpitondra fanjakana ny atonga ny firenentsika sy ny ankohonantsika mba ny zao vahoaka marobe izao anaradia an' Jesosy Kristy, ny ananatsika fiainana sady ananatsika bediby. Tena fianarana lehibe eo atsika ny fanavaozana ny fanompoana nataon'i Josia. Miavana todika amintsika loam-pianakaviana, todika atsika tompon'andraikitra isan-tsokajiny, na io nivon'ny fiangonana zany, na io nivon'ny firenena, sy ataon'ny lohany no ataon'ny vatany. Koa ambosiny izaho zay tompon'andraikitra voalohany nivon'ny fiangonana, nivon'ny ankonana, nivon'ny tany mamonina, nivon'ny firenena, mba aneo amin'ny olona zay diditsika sy andeketsika, na ny olona zay anjara fanompotsika ny mendeka azy. Rehefa manao an'izany tsika dia marina amintsika fa zay ataon'ny lohany ihany no ataon'ny vatany. Koa mampitodika atsika tompon'andraikitra isan-tsokajiny, loam-pianakaviana, tompon'andraikitra amin'ny fivavahana sy ny firenena, andeontsika hiverina amin'ny Jehovah. Raha tafaverina amin'ny Jehovah tsika rehetra zay lohany sy mpitaky dia manaraka avokoa ny vahoaka rehetra. Ny zavatra mahafaly eto ry havana dia izao ny voalaza eo amin'ny 5:30. Ny mponina tany Jerosalema dia nanao araka ny faneken'Andriamanitra, ka zany ihany tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josia dia tsy maniala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitra ny razany, tsy maniala mifikitra ary tsy nety miala teo anaten'Andriamanitra. Akana misy Mozasy ianao Jesosy no manana teny fiainana manakizay, izy le manana ny tena fiainana. Ka andaontsika tompon'andraikitra voalohany, na io nivon'ny ankonana zany, na io nivon'ny tany sy ny firenena sy ny fivavahana, andaontsika any ohatra fa tena resy lahatra tokoa amin'ny fanompoana ny Tompo, kanompo azy amin'ny fanahy rehetra, amin'ny fo rehetra, amin'ny hery rehetra, amin'ny saina rehetra, mitovy amin'izany koa tiavany namanao. Tsy vitantsika nify zany raha tsy vilinao anatsika le Jesosy ny fitiavana manakizay zay ny tiavan'Andriamanitra ny olona rehetra. Amen. Tera sy misaotranao izay raha io fa nampianatra ny indray ny teninao, ny antsinay, ny idinay, indro izay tompon'andraikitra voalohany ny nivon'ny ankonana, ny nivon'ny tana mamonina, ny nivon'ny fivavahana, ampahirezy izay lohany fa tena vonika no tokoa albabo ny filazantsara. Rehefa zay no manao an'izany dia manao avokoa na ny kely na lehibe, dia tsy ala amin'ny fanarahana anao izay tompo fa ka namiza moa zay fa ianao manana teny fiainana manakizay. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe nainay izay ny an-danitra, masina ne ninaranao mitonga ne ny fanjakanao, ataonay sikaponao ity tany tahaky ny an-danitra. Nenany ny anina sahazo anay raha mamelany elokay tahaky namelanay izay noloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy no fanjakana sy lery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny tsodrano amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra, iaro ny fonareo sy nevitrareo amin'ny Kristy Jesosy, matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanify izany. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.